Andratsika resaka ny atao hoe fiainana sy fahafatesana, processusna fiainana sy processusna fahafatesana. Hoy izy Jesosy hoe ny devoly hozy izy tsy ho avy raha tsy hamono andringana, hamono sy andringana hozy izy, fa za kosa hozy izy ho avy hanana fiainana be deabe. Zay no zavatra nitenenin Jesosy zany. De zavaintsika kely ny tena tiany Jesosy tonenina ao anatin'izay satria misy zavatra lalina be tiany Jesosy nitenenina tao anatin'izay. Zavatra mila azontsika aloha ny atao hoe fahafatesana, de zay endrim-pahafatesana rehetra tsy mora fizika no atao hoe fahafatesana, tsy zay ihany fa zay finalité. Ary ny tena finalité amin'ny farany de le fisarahana amin'Andriamanitra, zay le tena fahafatesana faharoa. Fa le endrim-pahafatesana zay tenenin Jesosy hoe ny devoly tsy ho avy raha tsy handringana sy hamono, de misy endrim-pahafatesana zay mila azontsika hoe ao anatin'izany endrim-pahafatesana zany ny alahelo, ny akivina, tebiteby, ny ororo, ny fahadezerana, ny fahantrana, sy ny fanahina sy ny zavatra maro isan-karazany zay miteraka endrim-pahafatesana eo am'izao tontolo zao. Zay ny atao hoe fahafatesana. Fa ny fiainana kosa de zay ny faritany Paoly ao amin'ny Galatiana 5:1-2 manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa izy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, misy anankisivy, ny fiainana. Zay ny faritany Paoly ao. Zay zany aloha mila mazava amintsika. Hiditra am'izay tsika amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny processusna fahafatesana sy ny processusna fiainana. Iresaka aloha tsika voalohany ny amin'ny resaka teny. Tadio tsara fa isaky ny mitenitsika na maheno zavatra tsika de ny tenentsika na ny tenentsika de noho ny sofina, ary rehefa noho ny sofina de tsy maintsy milatsaka ao anatin'ny fo iny, milatsaka iny ao anatin'ny fo. Inona dika zany? Rehefa milatsaka ao anatin'ny fo iny de tsy maintsy miteraka zavatra, de na iny niteraka fahakiviana, na iny niteraka alahelo, na iny niteraka fahatezerana, na iny niteraka fahasorenana, na iny niteraka fanahina, na iny niteraka tebiteby, zay ny teny. Zay tsy maintsy zay no ateraky ny teny. Na miteraka fifaliana, miteraka fiadanana, miteraka fahasoavana, miteraka fahononantena, miteraka vokatry ny fanahy zany tiako tenena. Ray am'ireo ny fian'ny teny ao anatintsika. De zao nefany amin'ny fotoantsika miteny zavatra anankiray ka na maheno zavatra anankiray ka latsaka ao am-potsika ka miteraka alahelo le izy, ary iny alahelo iny rehefa avy eo no anaovantsika focus, ny fahatezerana rehefa avy eo, zany hoe ilay zavatra enitsika ny anaovantsika focus, zay zavatra enitsika mety ho réalité fa tsy vérité, ndikany hoe réalité de eo amin'ny zavatra eo amin'ny tontolo hita maso ny vérité de Kristy irery ihany. Rehefa iny ny anaovantsika focus de tadio tsara fa tsy maintsy manomboka amin'ny processusna fahafatesana, ary mandeha am'izay. Rehefa manomboka miditra ny fahakiviana sy ny alahelo de miditra ny aya, miditra ny tebiteby, miditra ny tahotra, miditra ny fankahalana, miditra ny zavatra maro isan-karazany, de mandeha ny processusna fahafatesana. Ary rehefa mandeha ny processusna fahafatesana de voakasika ny fonao de tsy maintsy hiteraka aretina eo aminao io, ary hiteraka poizina eo amin'ny vatanao. Zay ny processusna fahafatesana. Ny processusna fiainana kosa de zao: rehefa maheno ianao ny tenin'Andriamanitra, lay promesse de Dieu, ilay promesse fa voavelana ilokao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay promesse fa efa maty ianao ary tsy ianao tsy nivela fa Kristy mivela ao anatinao, ary izy miasa ao anatinao na fikasana na fanaovana. Rehefa maheno an'izany promesse zany ianao, na miteny an'izany promesse zany amin'ny olona, de tafalatsaka ao anatin'ny fon'ny olona zay de manome fitiavana, fiadanana, faharipo, miainga ny processusna fiainana. Ary rehefa miainga ny processusna fiainana, miditra ao anaty fitsaharana, miditra ao anaty fitsaharana ianao, miditra ao anaty fitsaharana ny olona, mandray an'ilay teny. Ary rehefa miditra ao anaty fitsaharantsika de manomboka eo amin'ny processusna fiainana, satria stable ny tenanao ray manontolo, mitsahatra ny fonao, de manome fiainana ho anao zay zavatra zay. Zay ny momba ny teny. Momba ny acte, faharoa momba ny acte. Tadidio tsara fa ny acte rehetra ataotsika tsy problème an'Andriamanitra, ny acte ataonao, tsy ny acte ataonao ny problème an'Andriamanitra. Fa ny tena problème an'Andriamanitra de ny motivation, mibaiko ny acte anao, ary ny conséquence ny acte anao. Tadidio tsara zany. Itsika ny problème antsika de mandrefy ny acte
niakitra ataontsika par rapport amin'ny lalàna sy ny didifolo. Andriamanitra matona ny didifolo sy ny lalàna de mba tsisy conséquence na fanamelohana eo aminao. Le conséquence ny problème an'Andriamanitra fa tsy le didy, satria rehefa mandika zavatra anankiray ianao de manameloka anao ny conscience anao, ary rehefa manameloka anao ny conscience anao de tadidio tsara fa tsy maintsy iainga amin'ny processus na fahafatesana. Inona ny zavatra tiako tenenina ao anatin'le izy? Ny zavatra rehetra ataontsika ka tadidio tsara fa io conscience io ao anatin'io conscience io no mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika. Amin'ny zavatra rehetra ataonao ka manameloka anao ny conscience anao de izay fanamelohan'izay tsy maintsy hiteraka processus na fahafatesana. Satria tadidio tsara fa rehefa mankeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny olona de tsy maintsy misy fahafatesana tonga eo, ary de miainga amin'ny processus na fahafatesana. Miainga ny tahotra rehefa manameloka anao ny fonao, tsy maintsy miainga amin'ny fakivina, miainga ny fahatezerana, miainga ny alahelo, miainga ny zavatra maro isan-karazany, tebiteby, orooro, tahotra sy ny rehetrarehetra. Ary de rehefa miainga zay conséquence zay conscience impure zay manameloka anao zay de tsy maintsy mandeha ny processus na fahafatesana. Fa ninona kosa zavatra ataonao ka manao focus en Kristy anao, satria madio ny conscience anao, en paix ny zavatra rehetra ataonao de tsy maintsy miainga ny processus na fiainana, satria ao anatin'le fitsarana sy fiadanana sy lay conscience pure, lay fieritreretana tsara voadiohan'ny rahan'i Jesosy. Rehefa izay ny miainga de miainga ny processus na fiainana, ary de miseho aminao fiainana be dia be, fifaliana, fiadanana, fahononantena, fitsarana, miainga eo aminao zay. Ny farany de resaka aretina, tiako resahana manokana ty resaka aretina ty satria io matetika ny tena combat. Ary mitodika manokana aho atsika zay manana aretina, tadio tsara fa ny analyse médicale marina tena miseho ny aretina, misy aretina mety tsy maintsy andalovana aretina tsika rehetra. Mandeha ny analyse médicale, mandeha ny diagnostika rehetra, mandeha ny zavatra rehetra, mandeha ny tenin'ny dokotera rehetra, tsisy afa-tsy zao volana na zao taona sisa mety iainanao sy ny rehetrarehetra. Fa tadidio tsara fa réalité zany resaka zany fa tsy vérité. Eo amin'ny réalité, eo amin'ny tontolo hita maso zany resaka zany. Fa ny vérité de tsotra. Ny vérité de efa dia kapoka tamin'ny Kristy namastanina antsika. Rehefa manao focus tsika ao anaty réalité, ao anatin'ny diagnostic médical, manao focus tsika ao anatin'ny tenin'ny dokotera zay négatif, de tadidio tsara fa ny olana raha vao iny anaovantsika focus de miteraka tebiteby, tahotra, orooro, fakivina anatin'ny fotsika zay, de miainga amin'ny processus na fahafatesana. Miainga amin'ny processus na fahafatesana. Fa amin'ny fotoantsika mitraka mijery an'i Jesosy Kristy de mibanjiny ny asa-pamonjena efa vitan'i Jesosy, fa efa voavelany elokao, dia kapoka taminy nanasitra nananao. Kristy velona ao anatinao, ary manome fiainana be dia be anao izy. Rehefa mibanjina zay aza-pamonjeny Kristy zay tsika, de miainga ny processus na fiainana, miainga ny processus na fiainana. Ao amin'ny amantsika ravana, ary ty zavatra azavaiko ty somary sarotrarotra tsinona satria olona efa en Kristy ny zavatra ny destinataire ny ty zavatra resahako ty. Manana choix eo amin'ny manao io, ibanjina ny zavatra hita maso ve, de iactive ny processus na fahafatesana amin'ny alalan'ny fakivina, fahatezerana, alahelo, tahotra, tebiteby, orooro zay miteraka fankalana sy ny zavatra maro isan-karazany tsiritana sy ny rehetrarehetra. Ny teneny hoe aza mitsiriritra tsy possible aneny anatanterahanao zany. Fa amin'ny fotoana manapa-kevitra ianao le monde visible anao important ka alatsaka ao anaty fonao iny, rehefa alatsaka ao anaty fonao iny, fa tsy focus en Kristy ianao, rehefa milatsaka ao anaty fonao iny de tadidio tsara fa tsy maintsy miainga amin'ny processus na fahafatesana, tsy miainga amin'ny processus na fahafatesana, ary tonga ohatrany tany amikaina namony rahalany izy. Fa rehefa miainga ny processus na fiainanao amin'ny Kristy sy ny asa-pamonjeny efa vitany, de mamokatra tena fiainana be dia be eo amin'ny fiainanao. Za te hiteny hoe Kristy mivelona ao anatinao raha tena
zanak'Andriamanitra ianao, de alao ny processusna fiainanao am' Kristy no hitobaka be deaibe eo amin'ny fiainantsika, ny voninahitra ho an' Jesosy irery any. Amen.